ity video androany ity dia video atodiko manokana amintsika pino. Averiko indray ity video ity dia atodiko amintsika pino. Izao mivelatra le izy ho antsika pino kristianina sy ho an'ireo pino amin'izay zavatra inony ihany koa. Peu importe zany ny religionnareo, peu importe zany ny croyance-nareo, ninona zavatra inonareo tafiditra anaty kitapo iray zany tsika. Ho antsika zay mino entité anankiray na mino soi-disant an'Andriamanitra. Déjà aloha dans le mot Andriamanitra na Dieu, io mot io vaste be, tsy hiditra lalina am'izay tsika fa alao tonga dia ataontsika banky tokana ho antsika izay milaza fa mino. Peu importe zay inotsika. Atomboko amin'ntsika kristianina aloha ty resaka ty. Fa maninona ianao no milaza fa tia an'Andriamanitra? Averiko ny fanontaniako. Fa maninona ianao no tia an'Andriamanitra? Fanontaniana tsotra kely izy fa sarobaliana. Samy manao déclaration d'amour daholo amin'Andriamanitra, tsika tiako ianao Andriamanitra, tiako ianao Andriamanitra. Fa ny fanontaniana apetrako amintsika izay tia an'Andriamanitra. Fa maninona ianao no tia an'Andriamanitra? Io zao anao fa hitako fa nihodikodina ny sainao mieritreritra hoe inona ny raison itiavanao an'Andriamanitra. Fa izao no zavatra azo lazaina. Deutéronomie toko fa 4:5. Misy teny ao manao hoe fa tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra. Izy tsy miteny hoe tiavo fotsiny Andriamanitra, fa tiavo amin'ny fonao rehetra, fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra. Donc mipetraka zany fanontaniana hoe fa inona no manosika atsika hitia an'Andriamanitra? Ny zavatra anankiray izay tsara fantatsika amina religion hafa dia tsy mipetraka ny notion na amour eo amin'Andriamanitra sy ny olona na ilay zavaboary ny foroniny, fa question de rapport de force ny misy. Hanika amina finoana sasany hahafantatra azy izay ao anatin'io finoana io dia soumission no takin'ilay Andriamanitra izay vavahana. Soumission, tsy maintsy se soumettre amin'ny volontény ianao. Donc rehefa tanteraka ao le soumission dia izay ny zava-dehibe. Zany hoe tsy misy notion d'amour eo amin'les relations fa notion de soumission. Karaha miteny hoe notion de soumission tsika, rapport de force ary miasa amin'izay fotoana izay. Tikano tsy tikano. Ao indray na sasany ny fifandraisany amin'io zay zavatra inony io na io Andriamanitra inony io dia satria izy mitady fiarovana, mitady fitahiana, mitady tombotsoa. Donc zany tsy fitiavana an'io Andriamanitra io fa fitsijovany ny tenany. Dia mazava ho azy rapport de force koa no mipetraka. Na koa misy karazana fifandraisana misy fiatsaram-belatsy ihany. Fa izy ty ny tiako atongavana ny mampiavaka ny finoana kristianina dia exigeant ny Andriamanitsika. Mais pas tahaka anany olo exigeant hoe mitaky zavatra, tsia. Fa en amour, dans l'amour, l'amour est exigeant. Izany hoe Andriamanitra zany le miteny hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra amin'ny fonao rehetra dia tiany isika ifandray aminy noho ny fitiavatsika azy fotsiny ihany. Tsy fanantenan-javatra, tsy fiandrandran-javatra, ary koa tsy tahotra sao dia hopiteny. Tsy mitady soumission amintsika Andriamanitra fa mitady amour, fitiavana.
ary io fitiavana io exigeant hoy a exigeant dans le sens hoe inona ny motivation itiavanao a tsy oatra nan'olona sasany ny zava-dehibe rehefa mifankaty fotsiny tsy ampy zany aza mitena inona koa mbola takinao an'izany pastora tsy ny fitiavako an'andriamanitra ve ny zava-dehibe za zany te hipousser ny réflexion anao satria ilay amour dia exigeant dans le sens hoe tiano fitiavana pure fa tsy misy zavatra mifangaro inona no antony mahatonga anao milaza fa tia an'andriamanitra hofalianao zay amin'ny androm-piainanao rehetra enganie mba tsy ho tahaka ny retsy hoe soumission enganie mba tsy ho fanantenan-javatra dia modimody tia fa tena tia amin'ny fo sy fanahy sy saina tsy mitovy ny olona passionné d'amour sy ny olona tia fotsiny amin'izao ny olona rehefa passionné d'amour tompoko dia midépasser ny lafiny resaka conditionnel rehetrarehetra tsy mifonctionne amin'ny conditionnel fa mifonctionne amin'ny passion hafa kokoa ny vokatra teraky n'izany fitiavana zany noho ny fomba hanehoany sasany zay heveriny hoe reny fatra mpivavaka andriamanitra tsy mitady olona fatra mpivavaka fa andriamanitra mitady olona tena tia azy anjaranao ary mamalina zay fantanina zay samety ain'andriamanitra tompoko